Izay ny amin'ny vaovao mampalahelo tany Mananjary iny fandrembava kosa eo amin'ny tontolon'ny politika. Miaina ao anatin'ny olana ara-tsosialy ny vahoaka amin'izao fotoana izao no fikambanana politika asandratro ny fireneko. Manay amin'ny mety sina krizy vaovao eto Madagasikara moa ity fikambanana politika ity. Izay retsika indrindra ny fanatetiana. Alatsaka ankaterena ny firenena ary manana isin'ny krizy vaovao ny fikambanana politika asandratro ny fireneko. Araka nambarany filompanorony ity fikambanana ity dia na ny toekarena ny politika dia tsy mandeha eto amin'ny firenena. Avoakany miana ao anatin'ny olana ara-tsosialy, fahantrana, tsy fandriampahalemana, miampy ny valana aretina pesta ny mponina. Raha mitoy zao dia vita eto Malagasy. Raha tsika malala fa zany économie eto Madagasikara zany ngeka 95% ny économie malagasy dia tanan'ny vahiny. Ny orinasa matanjaka rehetrarehetra dia tanan'ny vahiny. Ny banky rehetrarehetra tanan'ny vahiny. Service kely ny ampanovonanao tsy mahazo manao an'izany fampandrosoana zany akory ianao rehefa mba amin'ny voly zareo. Ampy zany fotoana zao ety amin'ny Malagasy fa raha tsy mihetsika amin'izao tsika vahoaka dia vita tanteraka ny amintsika. Ny taranaka manontolo mihitsy no fateto ka raha hitehitra amin'ity fitondrana mitaditady zara minina Malagasy tapitra zarain-dralahy io nge dia izy ihany manao azy ao ampy le izy misy zavatra tsy mandeha intsony eto amin'ny firenena. Ny fanovandravitra ihany no iverin'ity mpanao politika ity fa lalana ahafahana miarina. Fa ela no miteny fa io fifidianana karakarain'io raha mbola karakarain'ny communauté internationale raha mandray volany aminy ianao raha mbola ny rafitra kolonialy rehetra toy CENI io CENI nge na modisoloana hoe CENI, CNE sy ny sisa fa io fitaovana ray anapotehana firenena zanatany mba tsy hitraka mihitsy angalarana ny arem-pirenena ao ampelantanan'le firenena ka raha hoe fifidianana atao amin'izao fotoana izao fifidianana korotana ny tediavinao ifamoniny Malagasy satria ampiadiany vahiny eto. Io ny tenenako foana hoe soloy ny rafitra, soloy ny rehetrarehetra fa rafitra vahiny sy ny rafitra kolonialy zany tsy izy tsony. Matoa afa firitaona zay ny tabataba hoe atsangano ny rafitra vaovao, révolution totale zany refondation zany nge révolution ny atao manolo an'ireny rafitra rehetrarehetra napetraka ireny na ny lalam-panorenan'io ary miaro ny tombontsoa ambahiny, olombitsy mikoka ny arem-pirenena. Mikasika ny fampiavana-pirenena no tsy pian'ny profesora James Ratsima fa fampiavanana ny mpanao politika sy ny mponina.